Fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati, ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany, ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina, ny momba ny boky Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 4:4. Andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9h, ny sabotsy maraina amin'ny 9h ary ny alahady maraina amin'ny 9h30. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mananrakizay. Dia tonga eo amin'izao fotoana efa andrasanao ao atokantranao eto amin'ity fahitalavitra ity indray sika amin'ity ora ity isaorana ny avondrindra manome antsika tombonandro, manome antsika fahafana hijery an'izao fandaharana izao ary afana ihany koa manohy an'izao fandaharana izao. Noho izany dia miarabanao izay mpanaraka n'ity fandaharana ity izahay avy eto anivon'ny fikambanana maniry hatrany ihany koa ny afantarantsika ireo famarinana izay tokony ho fantatra satria ny famarinana no atongavana any amin'ny fiainana mandrakizay. Engane ho tahin'ny avondrindra ianao sy ny ankonanao rehetra, indrindraindrindra ianao izay resy lahatra iaina amin'ny famarinana, ho tahiny ianao na miditra na mivoaka ho arovany tsy ho azo ny valana retina izay efa tafiditra eto Madagasikara satria ny olona miankina aminy dia tsy andairan'io aretina io, ary voalaza izany ao amin'ny Salamo 1:10 manomboka eo amin'ny 9:7 hoe izy no anafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny arety mandoza, ny volonelany no anaronana anao ary eo ambany elany no ialofanao. Tsy atahotra ny orooro noho ny alina ianao, na ny zanatsipika manidina noho ny andro, na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny mitatao-vonana, na dia isy arivo aza lavo eo anilanao sy iray alina eo kavananao, dia tsy hiatra aminao izany, hijery maso fotsiny ianao. Izany hoe izay teny ao amin'ny Salamo 1:10 nanomboka teo amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 izay ry havana ao atokantranao dia manambara amintsika fa izay olona mialoka aminy dia tsy ho tratran'ireo aretina izay atahorana ireo. Ny torohevitra omenantsika dia izao, mialofa ao amin'ilay namorona ny tontolo izao, izy rery ihany anteherana ekena fa manao ezaka ny fitondram-panjakana sy ny mpitsabo maro izay manam-pahaizana momba ny fitsaboana, kanefany olombelona ihany izy ireny, fa ilay avo indrindra izay namorona atsika tsirairay avy no mahafantatra ny zavatra rehetra, manana ny hery sy ny fahefana izay ahafahany ihany koa miaro izay matahotra anazy izy ka rehefa miantehatra sy matoky azy ianao ary vonina iaina amin'ny famarinana tanteraka dia ho tahiny ianao sy ny ankonanao. Ny voalaza raha eo amin'io 2:4 eo amin'io Salamo 1:10 dia izao hoe satria izao no niraketa amin'ny fitiavany dia amonjy azy aho, anandratra azy ho any amin'ny avo satria mahalala ny anarako izy. Isika izay manaraka n'ity fandaharana ity dia ho ampafantarina antsika matetikety ny anarany avondrindra izay mariako hatrany hoe anarana amin'ny taretsoratra Hebreo, amin'ny endritsoratra Hebreo ary ny fiantsoana sy ny fanonana n'io anarany avondrindra io ihany koa dia amin'ny teny Hebreo. Io zany anarany avondrindra izay tenenina hoe satria nahalala ny anarako izy dia anandratra azy ho any amin'ny avo aho. Efa nazavaiko teto fa tsy misy ifandraisany amin'ilay anarana izay misoratra ao anatiny ireo baiboly ampiasaintsika ireo io anarana io, fa ireo anarana misoratra ao anaty baiboly ampiasaintsika ireo sy andoliantsika ireo dia anarana namitana an'izao tontolo izao ary anarany bibity manome 666 ireo anarana ireo. Zava-doza no manjo
ny fiainan'ny olona na ny fiainan'ny firenena izay mandoalika amin'ireo anaran'ny bibidia ireo, araka ny voalaza ato amin'ny apokalipsy 4:20 de izao no vaky ny teny hovakina amintsika zany zava-doza manjo ny firenena na ny olona mivavaka amin'ilay anaran'ny bibidia izany. Apokalipsy 4:20 eto amin'ny andininy fahasivy sy ny manaraka toy izao no vaky ny teny. Ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny fiamahery hoe: raha misy miankohaka eo alohana bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany, de izy koa ny sotro divay ny fahatezeran'ny avondrindra izay nahidina tao anatin'ny kopy ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny sanak'ondry. Ary ny setroky ny fijaliana de miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankohaka eo alohan'ny bibidia sy ny sariny na izay mandray mariky ny anarany. Zany hoe zava-doza tsy roa amantany no hiatra amin'izay miankohaka eo amin'ilay anaran'ny bibidia na mandray ny mariky ny anaran'ny bibidia. Ary izany zava-doza izany dia antsoina hoe fahatezeran'ny avondrindra ahidina eto ambonin'ny tany. Ianao ne mety tsy mahafantatra hoe misy zavatra ne tena mahatezitra ny avondrindra eto ambonin'ny tany eto ary anisan'ny zavatra mahatezitra azy ny fiankohofana sy ny fivavahana amin'ilay anaran'ny bibidia. Ianao zany raha vao mivavaka nefa tsy ny anaran'ny avondrindra no andolianao, izay nambaran'ny mpamonjy tsara mihitsy rehefa nampianatra hivavaka izy hoe rehefa hivavaka nareo de atao hoe rainay zay ny an-danitra ho amasinina ne ilay anaranao. Zany hoe rehefa mivavaka ianao nefa tsy ilay anaran'ny avondrindra no ivavahanao sy andolianao dia ataovy ao anatin'ny sainao fa efa anaran'ny bibidia ny akoatra ny anaran'ny avondrindra. Raha vao tsy ny anaran'ny avondrindra na ny anaran'ny zanak'ondry ny andolianao dia efa mariky ny anaran'ny bibidia izay mahatonga ny fahatezeran'ny avondrindra ilatsaka eto ambonin'ny tany. Amin'ny baiboly de mamaritra tsara fa rehefa hiaran'ny fahatezeran'ny avondrindra ny firenena iray dia misy mosary alefany na misy fahavalo irahany manafika an'ilay firenena na misy arety mandringa na amelezany an'ilay firenena. Ka ho anay mpandalina ny tantara mpivavahana sy mpandinika ny fomban'ny avondrindra manoloana ny zavatra izay mitranga eto ambonin'ny tany dia tsotrany anay no andikanay an'izao zava-misy izao, ny fahatezeran'ny avondrindra ahidina eto ambonin'ny tany izao zavatra atrehantsika manjony firenena rehetra izao, satria ny firenena rehetra dia efa miankohaka eo amin'ilay anaran'ny bibidia avokoa. Maro tamintsika atao tokantrano tao no nanandrana nanao kajy omaly rehefa vita le fandaharana iny de maro no nandefa mesazy hoe ilay anarana hoe Jésus manome 666 ny taremarika finosiny rehefa atao ny fanisana arak'ilay voalaza amin'ny apokalipsy 3:20 hoe eto ny ilaina ny fahendrena aoka zay manantsaina anisan'isan'ny bibidia fa fanisan'olo zany ilay isa dia 620. Marina tokoa zany mesazy alefatsika izany ry havana fa ny anarana hoe Jésus na Jesus dia manome 666 ny taremarika finosiny rehefa atambatra ny valeur numérique ny litera nanoratana an'izay anarana izay. Hitatsika nefa fa ny firenena rehetra eran'izao tontolo zao dia miankohaka eo am'loanan'io anarana io, miankohaka eo am'loanan'io na ny malagasy na ny frantsay na ny amerikana, ny olona rehetra eto ambonin'ny tany dia miankohaka eo am'loanan'io anarany Jésus na anarany Jesus na anarany Jesosy na anarany Jesosy eo. Iray ihany no loharano ny avian'izany anarana izany, sampy ny vavahan'ny grika sy ny vavahan'ny romanina ny anarana hoe Jesosy amin'ny teny grika, Jesus amin'ny teny latina, Jesus amin'ny teny anglisy ary Jesosy na Jesosy amin'ny tenintsika malagasy. Anaran'ny bibidia
sy mariky ny anaran'ny biby ty iankohofan'izao tontolo zao mahatonga ny fatezeran'ny avondrindra ilatsaka eto ambonin'ny tany a izany anarana izany izay mariako hatrany a fa tsy misy ifandraisany am'ilay anaran'ny zanak'ondry na ny anaran'ny avo indrindra. Ny anaran'ny avondrindra sy anaran'ny zanak'ondry dia iray ihany, ary ny anaran'ny zanak'ondry a izay nampiasain'ny apôstôly tamin'ny tonjato voalohany a dia tsy izany Jésus na izany Jesosy izany fa amin'ny teny hebreo. Ka ianao zany a mijery an'ity fandaharana ity, miaina eto amin'ny firenena malagasy, miatrika an'izao zava-misy izao a de ampafantarina anao fa misy fatezeran'ny avondrindra milatsaka eto ambonin'ny tany eto a ho an'ny olona izay miankohaka eo amin'ilay anaran'ny biby ty. Mety ametraka fanontaniana ianao hoe de ahoana zany no tokony atao, inona no tokony hoarahana? Tsotra fotsiny le izy. Hoy ny mpamonjy hoe tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako, izao no lalana sy famarinana ary fiainana, hoy ny nambaran'ny mpamonjy. Mila fantatrao ny anarany, mila mandohalika sy miantso ny anarany ianao. Ary voalaza ao amin'ny tantara faharoa toko fafito eto amin'ny andininy fa 13 sy manaraka zao teny zao: koa indro raha mampiantona ny andro ao ka tsy misy ranomorana latsaka, ary asaiko mandany ny tany valala, na anaterako am arety mandringana ny oloko. Ianao tsara fa eto le milaza aminao le hoe fomba fataon'ny avondrindra eo amin'ny firenena anankiray izay ampiaran'ny fahatezerany a ny mosary mandalo eo amin'ilay tany, na ny valala, na fahavalo manafika, na ihany koa arety mandringana. Izany zany ny fomba ampiaran'ny avondrindra fahatezerany a rehefa ampiatra ny fahatezerany amin'ny firenena anankiray izy. De zao ny nambarana hoe 14: raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, de iaino any an-danitra aho ka ahasitrana ny taniny. Ampiasain'ny mpitondra fivavahana rehetra izany teny zany matetika rehefa miantso fibebahana sy fifonana ary mampitodika ny vahoaka malagasy ho any amin'ilay namorona n'izao tontolo zao izy. Ampiasainy zany hoe raha ny oloko izay nantsoina tamin'ny anarako, saingy ny zavatra mampalahelo de izao, tsy ilay anaran'ny avondrindra akory a no ampiasain'ny mpitondra fivavahana fa mandray an'le teny fotsiny izy, fa tsy ny anaran'ny avondrindra nefa no ampiasainy, fa ny anaran'ny avondrindra io aseho amintsika io. Io zany anarana ny teneniny zany hoe raha ny olona zay nantsoina tamin'ity anarako ty a no avy anetry tena ka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony, de iaino any an-danitra aho ka anasitrana ny taniny. Ka na de efa eo amin'ilay tany ary ny arety mandringana izay fahatezeran'ny avondrindra, rehefa ataon'le olona izay hoe mitady ny tavan'ny avondrindra le olona, ary io anaran'ny avondrindra io no antsoina sy andoliana, de misy famonjena sy fanasitranana eo amin'ilay firenena. Izany zavatra izany mihitsiny no tokony ho ataon'ny vahoaka malagasy tsirairay manomboka hatrany filoham-pirenena, hatramin'ny dokotera, hatramin'ny manam-pahefana, hatramin'ny ministra, hatramin'ny lehibean'ny gouvernemanta isan-karazany, dia tokony hiantso an'io anarana io. Ary raha midy ao an-tranao ianao a de io anarana io no tokony andolianao sy ivavahanao, satria tsy misy anarana hafa ry rahalahy sy ranabavy, ray aman-dreny zoky zandry mijery an'ity fandaharana ity, tsy misy anarana hafa akoatran'io nomenany olona azahoana famonjena ety ambanin'ny masoandro. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:12 no misy an'izany teny izany. Ary nanamafy Paoly ao amin'ny Romana toko 7:1 sy manaraka manao hoe: fa hoy soratra masina, tsy misy omenatra zay rehetra mino azy, fa iray ihany no mpamonjy azy rehetra, na jiosy na jentilisa, iray ihany no mpamonjy azy rehetra, ary manan-karena omena zay rehetra miantso azy izy, fa izay rehetra miantso ny anaran'ny avondrindra no vonjena. Mila famonjena zao firenena malagasy zao, mila famonjena ianao mijery n'ity fandaharana ity, mila famonjena isika tsirairay avy a izay miantso ny anaran'ny avondrindra ary avako a no ho vonjena. Ka manomboka zao a atodio aty amin'ity anaran'ny avondrindra ity ny fiandoliana sy ny fiankofana rehetra izay ataonao, fa
aza mandoalika amin'ilay anaran'ny bibidia intsony satria zava-doza ny fiankofana sy ny fandoliana amin'ny anarana tsy amin'ny avindrindra fa anarana hafa izay efa nazavaiko teo hoe anaran'ny bibidia sy mariky ny anaran'ny bibidia namitana n'izao tontolo zao a ireo anarana ireo. Zavatra lehibe ho anao ny miaino sy mijery ary manaraka nyity fandaharana sy ity fanazavana hoentiko ity izay mariako ihany koa fa tsy ho hitanao any amin'ny fiangonana izay misy anao any izao fanazavana izao, kanefa dia ny mpitondra fivavahana rehetra izay mampianatra olona maro sy manentana olona maro hitodika any amin'ny avondrindra, ireny mpitondra fivavahana rehetra ireny de tokony samy anazava an'izao zavatra izao sy ampianatra an'izao zavatra izao satria zava-doza no manjony olona izay tsy mahalala, ringana ny oloko no tsy fisian'ny fahalalany hoy ny teny voasoratra. Ka ho antsika izay mijery an'izao fandaharana izao dia entanina ianao, entanina ampitiavana, ilazao ny fianakavianao, ilazao ny namanao, ilazao izay olona fantatrao hijery nyity fandaharana ity rapitso amin'ny 9:30 minitra maraina dia afaka mijery izy. Ary hoan'izay tsy naharaka hatramin'ny voalohany satria efa tamin'ny taona lasa iny no nanomboanay ny fandaharana fanazavana zava-miafina teto amin'ity fahitalavitra ity, ka raha tsy naharaka ianao dia efa misy ny VCD izay namentinanay ny fanazavana lehibe teto amin'ity fandaharana ity nanazavana ny anaran'ny bibidia sy ny anaratsampy ny vavaha malagasy sy nanazavana ireo karazana anarana izay andoliana herin'izao tontolo zao ireo ao anatin'izany VCD izany de afaka manana an'izany isika rehefa ilaitsika izany ho anao zay tsy naharaka hatramin'ny voalohany. Ny fanazavana rapitso dia anaporofoina hatrany ny fanisana ny anaran'ny bibidia, zany hoe ho ataoko eto amin'ity fahita lavitra ho hitanao eo amin'ny écran eo mihitsy zany ny fomba fanisana ny anaran'ny bibidia izay manome 666 satria mety misy amintsika tsy naharaka teo amin'ny fanaovana an'ilay kajy de mety tsy tafita tsara tany aminao tany ny zavatra lehibe tiana ampitaina, ka eto amin'ny écran eto rapitso no anazavana ny anaran'ny bibidia ho atsika zay te afantatra izany atao hoe anaran'ny bibidia mipetraka eo amin'ny andron'ny olona sy eo amin'ny tanana kavanan'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany zany, ary anisany eto ambonin'ny tany ianao io mivavaka ianao io ary efa misy anarana mipetraka ao anatin'ny andronao sy ao anatin'ny sainao ao iny anarana iny no manavanana anao rehefa misy manjoa anao ka na de tafotoana amin'ny vato ary ny tongotrao de miantso an'iny anarana iny ianao satria izay le atao hoe eo amin'ny tanana kavanana na eo amin'izay anarana manavanana anao izay. Ka rampitso ianao zany dia ahita sy afantatra ny atao hoe anaran'ny bibidia sy ny fanisana ny anaran'ny bibidia raha tsy naharaka izay fanisana izay ianao. Izay no azo ampitaina androany no ny fotoana izay ahafahana mampita an'izao zavatra izao. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray. Fanazavana zava-miafina. Ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy Illuminati. Ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany. Ny anaran'ny bibidia izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina. Ny momba ny boky Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 9. Fandaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9, ny sabotsy maraina amin'ny 9 ary ny alahady maraina amin'ny 9:30 minitra. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrankizay.